Ny ministry ny fitsarana teo aloha Andriamatoa Imbiky Anakilemo dia manana ny heviny ihany koa mahakasika an'izay CES izay nilaza fa nisy ny fioarana ny lalàna amin'ny fandraisana ny antota taratasy filatsahan-kofitsiana ary anisany nasiany tsindrom-peo manokana moa ny momba ny fehimpitoana fandraisana ny antota taratasy. Anaty ny décret 2013-154 tamin'ny 12 mars 2013 fa ny délai farany azahoana mametraka ny candidature ny fifidianana filohan'ny république dia ny 28 avril à 17h. Malalaza tsara tsy ka io délai voalaza io io ny ataon'ny juriste hoe délai préfixe. Dikany délai préfixe zany délai non susceptible de prolongation ou de suspension. Zany hoe raha zay ny voalaza zay no izy délai tsy azo idovirana mihitsy io. Zay za hoe filazana azy hoe délai préfixe insusceptible de suspension ou de prolongation. Ka raha ohatra moa ka nisy interprétation hafa nataon'ny CES dia manana antony anaovany an'izany moa izy fa en tant que juriste zay mitete hoe tsy azo atao mihitsy io ary ny atahorana ary ina moa zany zavatra tranga manaraka raha ohatra ka dia amin'ny fipotsahana amin'ny candidature amin'ny législative amin'ny manaraka dia hoisy candidat député ho tara koa zany fametrahany candidature dia atao ahoana zany reny olona reny.